Alléluia. Jery ten'Andriamanitra tsika ary. Matthieu toko fasivy. Matthieu toko fasivy. Defi amin'ny satana aloha teny torotentsika. Mifantoka tsara ianao. Vakiko ny andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niondranao tsambokely izy dia nita ka tonga tany tao an-tanàna. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisy nandry tamin'ny fanindriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy noho nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe matoki anaka voavela ny elokao. Ary indreo nisy mpanorandalàna sasany nanao anakapo hoe miteny ratsy ity lehilahy ity. Jesosy nafantatra ny eritreritany dia nanao hoe nahoany ianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo. Iza moa no moramora kokoa ny manao aminy hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela eloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa hoe mitsangana baton fandriana ka modiana ny tranonao. Amen. Itsy ambany etsy misy hoe hitanareo misy hoe miteny ratsy. Dia le miteny ratsy zany ery ambany ery manao hoe manao blasphémie dia miteny ratsy indrindra fa ny amin'Andriamanitra na miambo hanana izay fomba n'Andriamanitra. Ny atao hoe miteny ratsy zany dia hoe miambo hanana ny fomba n'Andriamanitra. Teto nisy olona marary ny paralysisy. Enoy tsara fa raha enonao hatramin'ny farany ity toroteny ity dia tena sahanao defi amin'ny satana ianao. Amen. Ary mpandresy ianao. Lazao hoe amen. Ny zavatra torintsika eto alohany dia zavatra ara-paminaniana daholo. Neto zany tsy toroteny hoe ty tiako toriana dia toriana. Na hoe mijery kahe dia averiko ty fa faminaniana avy amin'ny tompo daholo ny zavatra torintsika eto. Za zao nanomana ity toroteny ity lahady, latsinainy, talata, larobia, lakamisy. Tamin'ny maraina tamin'ny efatra sasany vao nivangian'ny tompo hoe io toriana. Amen. Be dia be nefa zavatra soratako fa tsy nahazo faminaniana mihitsy fa tamin'ny maraina vao nahazo faminaniana tamin'ny tompo hoe ty zavatra ty toriana ary fa io ny zavatra hitranga. Amen. Ataoko mandresy ireo olona ireo. Raha zany eo amin'ny toeranao manao amen mafy ka ianao atao mandresy zany kosako amen. Toizantsika ilay toroteny ary faminaniana ho anao toroteny rehetra voalaza eto. Zao ny zavatra mitranga. Marary ny paralysisa dia matila. Zay natao hoe paralysé zany hoe matila. Dia tsy mitsangana zany fa maty ny tongotra, maty ny tanana. Ty aretina ity dia aretina azo avy amin'ny fitsangajangana. Mazava be zany fa ty olo ty dia mpitsangajanga. Tsy nijangajanga kely fa tena nijangajanga be vao mahazo ilay aretina. Dia efa mpilalao vehivavy zany ty lehilahy ty. Lanjaina tamin'ny fandriana dia nampidinina. Dia fantatry Jesosy fa ny fitsangajangana, ny fahotany no nampalemy azy. Dia hoy Jesosy hoe manao hoe anaka voavela ny elokao. Amen. Voalohany aloha dia izao. Tsika raha lasana bavy aza manameloka ny tenanao ianao. Fa eto ara olona efa nahazo aretina tamin'ny fitsangajangana mbola nolazaina ihany hoe zanako voavela ny elokao. Amen. Aika Jesosy miantso ny mpitsangajanga ho zanany rehefa mitady azy ny mpitsangajanga. Ai Jesosy kay mametraka ny mpitsangajanga ny mpanota matevi-koditra ho zanany na dia efa nahazo aretina tamin'ny fitsangajangana aza tamin'ny fisotroana potika vokatry ny filokana dia zanako io olona io raha miverina amiko androany. Amen. Amen. Dia zao voavela ny elokao. Mahafinaritra ana amin'ity tompo ty koa dia zao any amin'ny liokany tsy ho vakitsika fa avy nivavaka izy tamin'io. Vakitsika vetivety Luka toko 5. Luka toko 5. Malakilaky tsika satria mety ho lavalava torotentsika. Luka toko 5 vakitsika ny 5:20. Maka ny ely bebe kokoa ny lazany dia niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy hositranony tamin'ny aretina. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. 5:20 tapany farany. Hoy ny Baiboly manao hoe ary ny herin'ny tompo dia tao aminy mba azitranany. Amen. Vokatry ilay fitokanana mbavaka nataony Jesosy. Jesosy zany tsy mandeha amin'ny fahazarana hoe isaky ny misy marary ao dia ametra tanana foana izy.
fa Jesosy dia niankina tanteraka tamin'ny vavaka sy tamin'ny herin'Andriamanitra ka tsy manao asa izy raha tsy lasa mitokana mivavaka alony. Amen. Feno vavaka Jesosy dia Baiboly manao hoe ny herin'ny tompo ny toetra tao aminy. Raha lasana bavy dia tsika hanana toe-po tahaka an Jesosy. Ny olona izay mipetraka any anefitra, mitoetra any anefitra, mitokana hivavaka dia ohatran Jesosy koa izy. Ny herin'ny tompo dia hitoetra amin'izany olo izany. Amen. Ny olona izay manana fiaina mivavaka, ny olona izay mandany fotoana mambavaka, ny olona izay maharitra mivavaka ao am-pandoliana dia ny herin'Andriamanitra hitoetra amin'izany olo izany koa. Amen. Ianao ve izany olo izany? Raha ianao izany olo izany dia manana faharetana mivavaka. Vavaka 2 minitra tsy hipetrahan'ny herin'Andriamanitra ao aminao. Vavaka 10 minitra tsy hipetrahan'ny herin'Andriamanitra ao aminao. Vavaka ala safay tsy hipetrahan'ny herin'Andriamanitra ao aminao. Za dia nivanginy tompo tato ato. Avereno aharitra hivavaka ny fiangonana. Amen. Tsika rehetrarehetra dia tena mpahalala amin'ny tompo fa betsaka amintsika tsy ampivavaka ao anatin'ny herinandro. Betsaka amintsika zara raha mivavaka any anaty tokantrano any. Raha lasana bavy tsy mipetraka aminao ny herin'Andriamanitra. Fa androany ianao didiko amin'ny anaran'i Jesosy. Miverena maharitra mivavaka eo am-pandoliana. Amen. Ho an'izay mahafantatra ny tena fa tsy ampivavaka izy tato ato mandidy an'izany olo izany verena mivavaka. Amen. Fa ny herin'Andriamanitra dia tsy hipetraka amin'ny olona tsy ampivavaka. Fa mipetraka amin'ny olona maharitra vavaka. Fa zao hoe amen. Atsantsika any. Fa zao rehefa nipetraka tao amin'i Jesosy ilay herin'Andriamanitra dia Baiboly manao hoe nisy nitondra. Ary ino izy nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana. Zao raha lasana bavy. Ny marary tsy hoentin'Andriamanitra ny amin'ny olona tsisy vavaka, tsisy herin'Andriamanitra mihitsy. Teto Jesosy no nitady marary. Fa ny marary no nentina ny olanjaina anantona an Jesosy. Azao hoe amen. Telaza aminao fantatry ny marary foana, tsika angamba miara-mahita an'izay. Raha misy zao dokotera tena mahay, enjana amin'ny fitsaboana, klinika na hôpitaly, fa fantatry ny marary foana na dia ny amoron-dava ary izy mipetraka hoe rehefa tonga any Antananarivo le toerana ohatr'izao tonona fa aza miditra amin'ilay ohatr'izao. Sa tsy marina zany? Marina zany sa tsy marina? Ianao hoe zao mba fantatry ny olona hoe misy herin'Andriamanitra aminao. Dia mba misy olona afaka ny anantona anao satria misy herin'Andriamanitra aminao. Sa ianao le anaovan'ny olona resaka ny ambadika mana hoe rehefa ianona no mijoro, rehefa ianona mametra tanana, rehefa ianona manao ohatr'izao maina iny. Tsy ianao anie izay olo izay. Amen. Tsika ato fanamby petraka tsika dia izao ho tonga eto Madagasikara ny fanjakan'Andriamanitra. Ho tonga atao manamboara vatsy ny fanjakan'Andriamanitra. Ho tonga ao am-ponao ny fanjakan'Andriamanitra. Za rehefa mivavaka dia tena zany foana no ato mibavako maraina hariva hoe Andriamanitra avelao mba ho hitanay amin'izay ny fiandriananao. Hitanareo ny fiandrianan'ny satana zao no hita. Etsy sy eroa. Tena manao ny asany. Tena hoe manao defi, mampiseho hery. Fa zao fotoana tena andra andraitsika. Aleo iseho amin'izay ny fiandrianan' Jesosy. Amen. Tena andeha ho andra andraitsika mihitsy Jesosy asehoy amin'izay ny fiandriananao. Amen. Ohatra ny tsy hita mihitsy manko izany Jesosy mahery izany zao. Ohatra ny tsy hita mihitsy izany Jesosy amin'ny heriny izany zao. Fa ho hita amin'izay izany manomboka izao. Amen. Tenenao amin'izay ny akaikinao. Ho hitanao amin'izay ny fiandrianan'Andriamanitra hoe. Amen. Lazao hoe amen. Dia zao hiditra anatin'ilay fampidirana ilay toriteny ihany tsika. Dia tezitra reto mahafinaritra anao dia zao teboka anankiray faharoa tsy tiako dinganina. Ny olona anankiray rehefa ampivavaka dia mipetraka ao amin'ny herin'Andriamanitra dia tsy mifarana hatreo fa zao mahazo fanambarana izy. Hitanareo tsara? Jesosy Kristy tompo vao nahita ilay fariseo sadoseo fa nataontsika toriteny teto izay dia tonga dia Baiboly manao hoe fantatry ny tompony ao anatin'ny eritreriny. Fantatry ny tompony ao anatin'ny fony. Ary tonga dia novakiany Jesosy. Androany ianao dia azo an'izay fahasoavana izay. Amen. Andray an'izay ositra izay izay manao amen na mandray an'izay. Ka rehefa misy olona eo anoloanao dia vakianao fotsiny ao am-pony. Vakianao fotsiny ao anatin'ny sainy. Noho izany tsy misy olona afaka hisoloky anao.
tsy misy olona afaka ny amsavy ianao, hamandrika ianao, satria vakinao fotsiny ao anatiny fony. Za tatoato tena mangataka an'izay fahasoavana zay. Zaho a Jesosy tena hitanareo tena mampangetahetana. Efa mentompo zany osotry ny fanambinana sy ny osotra sasany. Fa tena osotra tena isisiako mihitsy a. Engare mba ohatra ianao. Tena tadiaviko amin'ny tompo mihitsy dia zao io osotra io. Zaho a Jesosy tena teo amin'ny toeranao. Hoe vao misy olona fotsiny tonga dia mamaky ny ao anatiny fony a. Mamaky ny ao anatiny sainy a. Fa ny olana amintsika kristiana nge dia zao e. Tsika voan'ny olona foana. Sa tsy marina zany? Voan'ny olona foana tsika. Rehefa voatsika vao fatatsika hoe tena hay ve zao iny olona iny. Fa manomboka izao ianao tsy hofrano akaikinao, manomboka izao ianao tsy voan'ny olona tsony hoe. Amen sa tsy amen? Fa Jesosy ilay mahay mandinika ny vosiny fo, dia ianao koa ilay olona mahay mandinika ny vosiny fo manomboka androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ilay fanan'Andriamanitra mahita ny miafina hiasa ao anatinao dia ampahitanao ny miafina rehetra. Amen. Tsy azo zany raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka. Tsy azo ny olona kamo mivavaka zany. Ny olona kamo mivavaka voadona foana. Voafitaka foana. Miankina amin'ny olona mitaka azy foana. Fa ny olona ampivavaka ahana fanomezam-pahasoavana faminaniana izy. Amantatra ny fanahy rehetra eo anoloany. Amen. Ajantsika ny amin'iny. Fazavaitsika ny amin'ny manaraka. Fa zao hoy izy ny fariseo manao hoe ty olo ty koa miambo. Miambo anana ny toetra an'Andriamanitra, anana ny fomba an'Andriamanitra. Fantatrareo ny dikany hoe miambo. Matikambo. Dikany hoe miambo olona tsy manana. Fa miambo manana. Hoe anay daholo ange ireny, anay ireny. Ohatra tsika zao indraindray zao ohatra hoe tsika zao miambo. An Jehova, dadanay daholo ireny fiara tsara tarehy, ireny trano tsara tarehy ireny, nefa nareo zany tsisy nininy. Miambo fotsiny nareo fa tsisy nininy. Sa tsy marina zany? Hoe tena dadanay daholo ireny dadanay. Iza ny dadanareo? Jehova. Nareo zanany fa tsy omeny anay. Mahamenatra zany. Ianao ve aneritreritra nge hoe ianao ve zanany? Dia manana fananana izy dia omeny ny fahavalo ny fananana. Raha za ianao tsy mirehaka fa menatra. Fa ilay fahavalo indray nge zany tsy nijovony mihoatra noho ianao. Mba hitsila zako hoe retsindrainy ohatran mahazo tompontsony efa ianao zanany. Fa hivadika ny tantara. Tsy hitrangatsony zany tantara ratsy zany. Amen. Fa ho hitanao amin'izay fa Andriamanitra hikarakara ny zanany. Iza ilay zanany hoe atsangano ny tanana. Zay manangan-tanana ho tsombin'Andriamanitra izy. Ampidino amin'izay. Amen. Amen. Zao izay ilay miambo. Hoe rieko miambo fotsiny. Tsy mahavita an'izany akory io. Tsy mahavita mamela heloko. Tsy ananany kory zany toetra zany. Tsy ananany zany fahefana zany. Dia zao noho ny fahalalan'i Jesosy mihitsy hoe reto olo reto mieritreritra ana tena tsisy ninina. Reto olo reto mieritreritra ana tena tsisy fahefana. Reto olo reto mieritreritra ana tena tsy Andriamanitra. Fa reto olo reto tena mametraka ana ho tsisy dikany mihitsy mametraka ana tena tsy ho Andriamanitra, mametraka ana tena tsisy ninina mihitsy eo anatrehan'ny reto olo reto nanehoako fa anany fahefana sy ny fanapahana. Amen. Hitanareo tsara ohatra hoe Jesosy zao Andriamanitra zao pahary tamin'ny alalan'ny vovotany vity Adama. Fa Jesosy Kristy tompo koa pahary. Hitanareo nisy olona tsy nisy maso. Tsisy maso tsony mihitsy tao. Fa zao namorona maso tamin'ny alalan'ny fotaka izy. Nasiany fotaka le maso. Dia aveo nalasana nisy inona? Nisy voamaso indray tao. Amen. Lazao hoe amen. Ka asehony Jesosy mihitsy fa izy koa pahary. Mpamorona. Na falonareo na tsy falonareo ry fariseo. Dia zao, za eritreretinareo fa miambo. Fa tsy miambo aho fa tena tompony. Tena tompony fahefana. Tena tompony fanapahana. Tena afaka mamorona. Afaka mandinika vosiny fo. Tahaka an'Andriamanitra koa. Ianao ve androany tena resy lahatra fa Jesosy Andriamanitra? Tena resy lahatra ve ianao fa Jesosy mahavita ny vitan'i Jehova? Amen. Mpandinika ny vosiny fo Jehova. Eto Jesosy mandinika. Mpamorona Jehova. Mamorona koa Jesosy Kristy. Tsy miambo izy fa tena tompony.
androany ty ampandinika ny tenanao. Ianao zao zanak'Andriamanitra. Ianao zao eny amin'ny fiainana andavanandro. Miambo ianao sa tena tompony. Dia potentsika le fiambona amin'izay. Amen. Araka lazaiko teo manao hoe tsika angeo andraindray eny amin'ny fiarahamonina. Ay, za Kristiana. Andriamanitra amita. Lohany za fa tsy rambony. Mampisambotra fa tsy misambotra. Raha mbola misambotra aza mira nini ireny. Mpandresy fa tsy resy. Dia iny ianao mijoro vavolombelona dia mitory teny aman'olona hoe mahery Andriamanitra. Alleluia ty tata. Tena mirehetra tsisy ohatranao. Fa raha riva ihany ianao dia tena misy loka kely any aminareo. Zao tsy resabe momba an'Andriamanitra zao ny ilaina. Fa Andriamanitra mampiseho ny hery. Ndao tsika tsy hanao resabe momba an'Andriamanitra tsony. Fa ndao tsika hampiseho amin'izay fa mahery Andriamanitra. Efa aleo resabe ny olona. Tovy amen. Ianao efa mpanao resabe foana hoe tena tany Andriamanitra. Tao amin'ny nisy olona joro vavolombelona dia rehefa nontany ary ianao mba nanao. Tsy mila anao manao resabe tsony zao. Fa seho eo amin'ny fiainanao amin'izay ny herin'Andriamanitra. Amen. Resabe tsy mahataitainay tsony. Fa ianao tahian'Andriamanitra zao no tiana hotazana. Amen. Ny herin'Andriamanitra miasa eo aminao. Ny tiana hojerena amin'izay. Amen. Tenenao zany eo akaikinao tsy mila resabe tsony aho. Fa seho ny herin'Andriamanitra raha zanany ianao. Amen. Sa tsy marina zany? Ny kristianina amin'izao fotoana izao kristianina matikamba. Tsisy ninina. Fa za te hitady kristianina misy herin'Andriamanitra amin'izay zao. Ianao anie izay olo izay. Ty hafa mafy raha ianao izay olo izay. Amen. Zao zavatra mahafinaritra. Izy Jesosy lazainareo fa matikamba ah. Dia inona zavatra notenenina? Mitsangana baton fifandrinanao. Hitanareo? Le fitenenan'i Jesosy hoe voavela ny helikao, afaka nanangana malemy. Hitanao ny siasany zany le famelan-keloka. Teo zany proof. Raha olona matikamba Jesosy ka nitery hoe voavela ny helikao, nitsangana ve le malemy? Nitsangana sa tsy nitsangana? Tsy nisy asany. Ity indray ny resabe indray. Fa zao, hoy izy Jesosy hanano fahefana, hanano hery, voavela ny helikao, mitsangana amin'izay. Amen. Androany ny zavatra lazainao, misy hery amin'izay. Tsy olona matikamba ianao, fa hanaporofo ny zavatra tenenao amin'ny asa amin'izay. Lazao hoe amen. Hanaporofo ny zavatra irairainao amin'ny fiainanao amin'izay. Amen. Dia nitazana ary nangina ange le fariseo. Dia tena nitsangana tokoa le malemy. Ary tena anazy le fahefana. Za ampopoko ty. Ampopotsika rehetrarehetra. Be dia be zao ny olona miandry. Feritreretan'ny olona anao hatramin'izay matikamba hoe manana. Efa tsy manana. Fa zao eo anatrehan'ireny olona miandry ireny amin'ny herinandro ity ho aseho antsika, ho ampiasaintsika ny fahefantsika fa manantsika fa tsy matikamba. Ahoana? Raikitra sa tsy raikitra? Amen. Raikitra sa tsy raikitra? Fa hitanao porofon'Andriamanitra. Za zany tena zay faminaniana anaty torotente. Ho porofon'Andriamanitra amin'izay amin'ny fiainanareo amin'ny herinandro ity fa nareo tsy matikamba. Nareo tena tompony fahefana. Nareo tena tompony hery. Amen. Tsy olona te hireka ianao, fa olona tena manana ny hery. Amen. Ho tanteraka izany. Hita eo zany amin'ny herinandro. Tenenao zany eo akaikinao hoe tena hitanao eo zany amin'ny herinandro efa tanteraka izany. Sendra ianao le olona mieritreritra namatikamba fa ho hitanteraka izany. Amen. Ho tahiny tompo anie ianao. Amen. Hijery ten'Andriamanitra tsika. Toy an'izay. Iza ny tena matikamba? Jerentsika. Jery ten'Andriamanitra tsika Ezekela. Ezekela toko fa 7:20. Ezekela toko fa 7:20. Mba arety ianao androany fa ho alaintsika baraka eto satana. Amen.
Ezekiel 28 vakitsika ny andininy faharoa. Ry zanak'olona, lazao mpanjaka ny tiro hoe izao ny lazain'i Jehovah tompo faminaniana makasika ny devoly ty. Satria miavonavona ny fonao ka hoy ianao hoe mba Andriamanitra koa aho. Eto amin'ny anankiray ny fipetrahan'Andriamanitra no hipetrahako. Dia eto ampovoan'ny ranomasina nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsiny. Na dia nataonao toy ny fon'Andriamanitra aza ny fonao. Eto zany satana dia nanandra tena ho Andriamanitra. Jereo tsara le teny a, mba Andriamanitra koa aho. Dikale mba tena izy ve izy zany? Trany za koa mba izy fa tsy izy ianao. Za koa mba Andriamanitra. Lasa nireka zany satana, za koa ranga mba Andriamanitra. Izany tena maty kampo. Satana sa Jesosy? Satria Jesosy tena Andriamanitra, fa satana tsy Andriamanitra fa maty kampo mba miseho azy mba ho Andriamanitra. Miseho azy mba tompony fahefana, tompony hery. Za koa izy mba Andriamanitra e. Za koa mba mahery a. Za koa mba bahanako ty fireneny ty. Za koa no mitondra. Za no manapaka. Misy friary ary ty satana ty tena priary jerentsika mihitsy. Feno friary any. Hitanareo mba entiny anehoany zany hoe izy mba Andriamanitra. Dia mampiseho karaza kery be dia be izy eny amin'ny fiarahamonina eny. Ohatra. Jery tena Andriamanitra nge vetivety. Marka vakitsika vetivety. Marka sy Luka sy Matthieu misy an'ity daholo. Marka toko 5. Marka toko 5. Vakitsika ny 17 sy 14. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona nafatotra azy intsony na dia tamin'ny gadra azy. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany dia notapahany ary ny gadra tamin'ny tongony dia nitorotoroiny ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Mandrakariva n'andro n'ala dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny tendrombohitra ka nananana sy nitetetika ny tenany tamin'ny vato izy. Any amin'ny liko any izy hoe tsy nampitafiny lamba ity demoniaka ty. Tsy nampitafiny satana lamba zany sady tsy nanana na inona na inona. Zany hoe mahantra tanteraka. Jereo angely efa mpiseho kery ataon'ny satana. Afatotra amin'ny rojo vy le demoniaka, le lehilahy. Fa tapatapahany, torotorony. Raha ianao ve zao, tsy film fa tena izy, reny film reny langy. Raha ianao zao ny fatorana menao ty. Vao tapakao ve rojo vy? Tapakao sa tsy tapakao? Tsy tapaka. Fa itsika angamba miara mahita fa satana tena tia mampisehoseho hery mba hireharehana. Ohatra fotsiny hoe hitanareo reny mpanao miady reny, briky milahatra be dia be. Meny totondry indray mandeha tonga dia potikatra ry amin'iny izy ry amin'ny farany ambany ery. Misy mpanompo sampy zay eo Mbatolampy ao. Zany hiakatra ny tendrombohitra karatra io dia manidina hatrary amin'ny farany ambany, hatrary amin'ny farany ambony, manidina ohatran'ireny miakatra ho azy tsisy totohatra tsisy ninino ireny. Mampiseho hery sa tsy mampiseho hery? Tena mampiseho hery. Ary tsika kosa aloha mahita fa satana tena mampiseho hery. Tsy atao amaina zany. Fa mampiseho hery izy. Mampiseho hery reny mpanompo satana reny. Nareo zao miara mahita indraindray fiara ngeza be ny sotominy amin'ny nifiny fotsiny. Mampiseho zany sa tsy mampiseho? Mampiseho zany, nga ianao mavita an'izany. Fa zao mampalahelo sady mahamenatra. Raha zavatra ohatr'ireny mba hireharehana, mba hiambona, mba hanehoana hoe hitanareo fa za koa Andriamanitra, mavita magia, mavita mampiseho hery, mavita mampanao démonstration etsero. Andriamanitra zany. Fa zao satana ve afaka ampiseho hery mba hampiadana olona anankiray? Afaka sa tsy afaka? Mba tena hoe mba hatongana ho tahina. Zavatra tsikaritra ho azavaiko tsara ty rehefa aveo rehefa orindrina kely eo dia zao. Ny devoly misy toetoetra ohatra hoe hitanareo reny ankizy, raisitsika ny ankizy akory tsy devoly fa raisitsika ohatra. Ny ankizy zao manimba zavatra. Ravaravany le tsy haiko hoe kilalaona le zavatra.
fa ny mamerina niny amlohany ve izy tsy hainy tsy hainy dia ohatr'izay koa ny devoly potehany tanteraka ny fahasalamanao fa saivo mamerina amlohany ange ainy sa tsy hainy ery satana napararina ao hatrany tapondokatra any paladia sitrano averenao amiko fahasalamako ny mamotika no hainy fa ny mamerina tsy hainy fa sofa eo Jesosy amen ny mampahantry ny mandrava ny fiaina namerina ny fiainan-joba ange tsy satana fa Jesosy ny ravaravany satana tsy nanana ny atra fa sofa mbola teo eo Andriamanitra amerina ny zavatra efa niravainy efa nipotehany amen lazao hoe amen zay mahafinaritra an'le manana an' Jesosy zay dia zao satana raha mpiseho hery ireharehana hitadiavana doka hitadiavana tehaka mba hisehoana za koa mahavita azy dia amin'izany izy mampiseho hery jereo nge tantaran'le izy ty le demoniaka io fa tsy nataony satana nitanjaka izy tsy nitafy lamba dika leny tsy nitafy lamba mahanitra tanteraka izy nahanitra izy jereo raha mpiseho hery hoe tena zao hoe potika ao irotsy vy io vitanao zany fa raha mpiseho hery hoe dana tadiavo ny aniko hoaninao tsy vitanao zany mazava ve tsy vita zany raha mpiseho hery hoe tena atao zay tena alafatra ny fiainanao tsy vita zany fa raha mpiseho hery mba ireharehana hoe hitanao fa tapatapaka le rotsy vy natao an'izao ianao dia nanao an'izao dia potika araka ny toroteny lalajoana teto hoe zay ny tsy hitovizany amin'Andriamanitra lazao hoe amen Andriamanitra ndray tsy tia sehoseho ohatr'izany raha lazaina bavy fa Andriamanitra rehefa mpiseho ny hery tonga dia any amin'ny takony izy miasa fa hitanao porofo hita maso ny zavatra ataony amen lazao hoe amen takony ange Andriamanitra ny asa fa zao hitany maso ny zanak'Israely rehetrarehetra fa nirodana mandan'i Jeriko raha satana moa ny teo tsy eritreretinao fa nanangana olona izy dia nasiany hery le olona dia io takao mianga miala ny briky ray meny totondry ravany ray zavatra azo ireharehana manko zany fa nen'Andriamanitra tsy zany lazao hoe amen amen za te laza aminao ho alaitsika baraka eto satana andro amen matikambo tia mirehare tia misehoseho miambo manana ny fomba an'Andriamanitra nefa tsy manana ninina tsisy ninina Jesosy tsy mba ohatra zany nalainy devoly fanahy ihany Jesosy tadidinareo angamba ny tantara ohatra raha zanak'Andriamanitra ianao izy ahoana mianjera za te laza aminareo fa raha mpanompon'ny satana Jesosy efa nampiseho an'izay hitanareo fa vita tsy naninona fa ny zanak'Andriamanitra reto tsy mirehareha amin'ny zavatra ohatr'izany amen amen tsy ny zavatra ohatr'izany nanehonao hoe mahery ianao fa aleo voninahitra ho an'Andriamanitra amen ahoanandreo izy satana ovay mofo ty vato ity le vato sy le vato kely ohatran'ireny ka ovana ramanonaka vato ngeza be ovana briosy ngeza be ovay mofo ty vato ity fa Jesosy tsy nalay-panahy irehareha amin'izany vitan'izany sa tsy vitany raha ataony vitan'izany fa zay tsy hitovizany amin'ny devoly ny devoly zany mamaky azy mba ireharehana mba matikambo fa neny Jesosy tsy zany amen neny Jesosy tsy zany zavatra rehetra ataony azy dia hanomezany voninahitra an'Andriamanitra amen lazao hoe amen zay mahatonga tsy resy lahatra zany izy fotoana isy mpaminany tonga tao an-tranoko dia aonao no lalanao hoe Jehova no teny taminao tsotra ozy izy teneninao izy Jehova raha ianao marina no miteny amiko maizana zany le efitrano raha ianao marina tena miteny amiko pio ijiry eo dia nisy nanapika ao le interrupteur dia nino izy fa Jehova zany ao amin'le efitrano tsy mino an'izany fa namamitaka zany tovy amen
Andriamanitra tsy mampiseho hery amin'ny zavatra tsisy dikany ohatr'izany. Tsy ohatr'izany no anehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra izy. Lazao hoe amen. Ndray manko ny olona zavatra ohatr'izany no tiany hanamarinana hoe velona Jesosy. Velona Jesosy. Hanaporofoky Jesosy fa tena velona ka moa hiakatra eo ambony superposé io fa mba ingao ah. Enjana be vao tafakatra eo fa batao ah. Dia rehefa tsy manao an'izay Jesosy tena kivy izy. Raha tsy mpiasa anao izy. Rehefa tsy hiakatra eo anao mijanona. Tsy ohatr'izany tadiavintsika ho ataony eo Andriamanitra io. Andriamanitra reto tsy Andriamanitra priarea. Amen. Lazao hoe amen. Tsy Andriamanitra matikambo ohatr'izany izy. Any amin'ilay zavatra tokony ho atao tsy atao. Fa any amin'ny zavatra iriariana ohatr'izany no hiazakazahana. Zay mahatonga antsika jereo tsara nge ny toetran Jesosy. Rehefa nadio le boka dia nafaparan-tsara. Aza milaza ndano izy makao tanàna. Fa aza milaza niza izy ao tanàna fa zany nanadio anao. Toetra tsara zany. Aza lazaina niza izy fa zany nanadio ny abokanao. Miriare zany sa tsy miriare? Raha ianao zany tsy fantatry ny olona. Kanefa ianao mba navita miracle. Mararo hoe ny fonao. Amin'ny fotsy miangatra aloha. Mararo ny fonao. Mety misy olona mba nametranao tanana dia nitsangana lemalemy. Dia nijoro avimbela lemalemy reo hoe dia tsy nitonona ny anaranao fa niteneny fotsiny hoe nisy mpanompon'Andriamanitra tany nananina tany. Dia ny olona mieritreritra mihitsy hoe olona vazaha zany. Dia ianao manoko efa mamonika hoe mararo ny fonao. Tsika tsy miriare zany. Lazao hoe amen. Tsika koa tsy matikambo. Amen. Olona anankiray ihany tsy matikambo ato nanao amen. Amen. Fa zao tsika na dia tsy miriare aza sady tsy matikambo. Tsika hozy izy le tadidinao ry nisy mpanompon'Andriamanitra zay mpitoro teny tato taloha. Za hozy izy tsy milay zany fa milay ho azy. Halleluja. Tsika zany tsika tsy miseho milay fa milay ho azy. Tenenao zany eo akaikinao za tsy miseho milay zany fa milay ho azy aho. Amen. Ndray manko anao rehefa mba misy zavatra vitanao dia lazainy olona fa iko koa miseho milay. Milay ho azy. Halleluja. Ampanely tamin'ilay olona fotsy moa tsy hita izy. Fa za te hilaza aminao androany. Zao ny fotoana na tsy miriariary ianao tompony ianao. Ao aminao ny hery. Ao aminao ny fahefana. Tahaka an' Jesosy ianao. Aza mba manana ny toetra ny satana zany. Satana ny priare. Hitanareo na efa nahita tantara ohatr'izany angamba anareo matetika. Amin'ny gazety mahita ohatr'izany foana. Tsy eo le tompon'le trano dia mizesta be le gardien. Dia mampiditra sakaiza ratsy. Dia lazainy fanazy ny fiara. Anazy ny trano. Anazy daholo ny fananana. Dia matetika zay miafara amina ohatra hoe nangalary le sakaiza ratsy ny tao ny fananana. Satria izy teny amin'ny style be anahy daholo reo. Anahy daholo. Fa rehefa tonga ny tompotrano tapifipify izy. Tsy mitondra nizaniza aho. Tsy ohatr'izany tsika. Tsika tena tompony fa tsy matikambo. Amen. Fa ohatr'izay ny toetra ny satana. Izy tsy manana ninninona fa lazainy fa anazy daholo reo. Fa nazavainy ralajona teto tamin'ny herin'ny androany arivo zay. Anazy daholo reo na nkokara anazy. Fa zao Jesosy ny tompony hery sy ny fahefana. Amen. Motsy ty miseho, motsy ty miriare. Fa anazy io raha lasana bavy. Anizy io. Misy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny obolanao manao hoe tsy izay milaza aloha izy ny tompo toerana. No milaza fa manana ny marina. Be dia be nge ny olona mirehaka. Ohatra n'izany ny tonga aloha dia be lazao be. Fa zao Baiboly ihany no miteny izay fa ho avy izy le manaraka dia omen'Atra izy. Raha lasana bavy zao ny fotoana. Tsika le manaraka.
iseho amin'izay ianao. Amen. Ka satana le seho mamono lolo hatramin'izay ho afa-baraka amin'izay. Ay nareo ny tompony fahefana. Ay tsika ny tompony fanapahana. Amen. Ay atsika ny hery. Fa nisy ny orakoraka foana teo alohantsika teo fa ay tsisy ninninina. Seho amin'izay ny zanak'Andriamanitra mpandova. Ianao zany olo zany. Amen. Jerentsika ngely ten'Andriamanitra. Mahafinaritra ty teny ty vakitsika. Marika toko 4. Marika toko 4. Andininy fa 7:30. Marika toko 4 andininy fa 7:30. Rehefa andeha ho any Gadarena Jesosy dia inona no nitranga? Andininy fa 7:30. Nisy tafio-drivotra mahery ary ny anjarazerany alon-drano sambo kely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodiny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoa azy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninana anao va izo ahafatesana izao. Amen. Mahafinaritra voalohany indrindra aloha ny tena ara-Baiboly matory ambony ondana. Ianao zany raha tsy matory ambony ondana ianao tsy ara-Baiboly. Zay zany tsy ndritsika tsara zay. Dia zao rehefa andeha hiditra any Gadarena Jesosy nisy tafio-drivotra contre-attaque satana. Nanohatra le sambo kely. Dia saika feno rano le sambo, saika letika. Ina ka ino mitranga? Io le mbola le friarian'ny satana io. Hoe hitanao tsara. Hidikidirana eo amin'ny faritra misy anay eo. Dia mety ataontsika Lucifer zany eo Gadarena dia raniraka devoly be dia be. Ndana zalahy. Ndana sakano. Ndana ataovy mahita azy. Ndana lasa rebely zany. Las. Tsy Belgique fa Belzebub. Las. Dia lasa daholo devoly manalinalikisy. Nanohatra an' Jesosy. Dia nampiasa tafio-drivotra. Afefika ny sambo. Mampimety tantara ty. Ina mahatonga ilay izy mampimety. Eo io mason'ny tompony ray izy no mampiseho hery. Sa tsy marina zany? Iza ka ny tompony hery eo? Iza ny tompony fahefana? Io ve no mampiseho hery? E tena tonga dia sehony hery. Tonga dia tena iny tafio-drivotra. Iny rano manonja be lasa feno sambo kely. Miezan Jesosy fotsiny. Zany ray ve no anehoanareo an'izany? Zany tompony io. Amen. Lazao hoe amen. Lazao hoe amen. Nareo zao indraindray misy aminareo indraindray ohatra hoe le olo vao mianatra mitoriteny dia miteny an'izany nareo ohatra voninahitra ho an'ny tompo. Entsana be le mitoriteny ao mason'ra lajonako. Satria hitreretonareo fa tompony izy. Ataontsika amen zany. Amen zany. Dia ohatr'izay mihitsy izy ty. Hoe ianao zany ataontsika hoe olona tsy mahay miady ianao. Dia misy olona grand maître be eo amina resaka kung fu na tsy fantatra. Tena mba miseho mahay be tena zany. Dia eo mason'le maître be ianao miseho tena eo mahay. Ny olona tsy tia masoka anao fotsiny fa tsisy ninina ianao. Mba mampiasa faheny ireny izy hoe mety ka. Mahay ianao. Ampiana kely fotsiny. Fa tena marina tsisy ninina ianao fa paherezana. Tsy ohatra hoe le zavatra seho satana eto. Hoe eo mason'ny tompony fahefana tonga dia tena mampiseho be. Hoy izy Jesosy hoe za tsy tia masoka anao fotsiny fa tsisy ninina zany. Rivotra zany. Raha zany no ampiasaina tsisy voanao amin'izany eo. Misy ten'Andriamanitra moa manamarina an'izay. Vakitsika nge Ezekela. Tantaran'ny satana ihany. Ezekela toko 7:20. Ezekela 28. Ezekela 28. Ezekela toko 7:20. Mahafinaritra ty teny ty. Vakitsika ny andininy fasivy. Andeha tsika miara mamaky rehefa hitanao. Ny andininy fasivy. Isa
roa telo mombola itompiteny fantatra va ianao eo mason'izay mamono anao hoe mba Andriamanitra koa nefa olona ianao fa tsy Andriamanitra tsiny jereo ange moa itompiteny fantatra venao izy eo io mason'izay mamono anao iza le andringa anazy Jesosy tonga ny zanak'olona tonga Jesosy andravany asan'ny satana dia eo io mason'le grand maître eo mason'le tompony hery sy ny fahefana ho soratra masina hoe eo venao niteny hoe za koa mba Andriamanitra mba amenatra tovy amen dia tsika iteny amin'izay mafy mihitsy hoe mba amenatra ary satana teneny mafy hoeniny eo io mason'ny tompony venao no milaza hoe mba Andriamanitra hoe avereny mafy zay zay mihitsy ange eo io mason'ny Jesosy le tompony fahefana le mpanjaka ny mpanjaka le mifehy zavatra rehetra le mamorona ny zavatra rehetra eo ny satana no ampiasany tafio-drivotra hoe sany tena ta izy Jesosy tsy mahavoa zany amen hitanareo zay nahatonga an Jesosy tsy niraika fa natory izy satria ohatra mampiseho zany hoe izy grand maître amory piasa kely iry anananana iry dia mba miseho mizesta be esiko be style fotsiny eo izy dia mbola efa tsy taitra Jesosy ohatra andreny olona miady reny efa tsy taitra le anankiray satria efa mba tena enjana izy zany ry mbola miseho tena avy aviramazana izy Jesosy ifoazako io ianao amen ifoazako io ianao na dia tena tsara ary ty ondany ty vita foama fa dia milaza vao ny foazany Jesosy mangina mitsahatra hitanareo ohatra nahita olona lehibe sandro be re tonga dia fitsaka kely tonga tena ohatra le dessin animé tonga dia fitsaka kely naka sisiny satria miseho amin'izay ny tena tompony amen lazao hoe amen tonga dia nanginy satana ary nilazantsika azy hoe izy tinge tena maty-kambo iny amin'izay Jesosy tonga tao Gadarena vao nanitsaka ny Gadarena dia ina ny teneny aza mampijaly anay mifona re tompoko io izy satana ozy izy Jesosy fa izy le vavabe teny ambony ranomasina le nitabataba be teny le tsy naitra nampanginina tsy ahitany olona tory aizy reny tena mpifona re tompoko aza ampijaliana avy aloha zay mba ho any anaty kisora ho ampijaliana ihany zao ny fotoana araka ny lazaiko teo manao hoe iseho amin'izay ny tena tompony amen hiditra ny Gadarena ianao raha lasanambavy ataovy amen ho tafita eny ampita ianao amen inona zavatra tianao hiampitana tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao ho tafitan'io amin'izay ianao amen zay rehetrarehetra tena te ho tafita amin'izay satria tena mamakivaky onjany tsy fisim-bola izy ny tsy fananam-bola krizy ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy tafita zany olo zany tafita zany olo zany zay manao amen tanteraka amin'izany amen zay tena hoe mamakivaky ny onjany tsy fananana azy ny trosan'olona ho tafita zany olo zany amen aza matahotra ny satana tena miseho tena amrehaka sy matikamo fa zao tsisy ninina io vao tonga eny apita fotsiny ianao tsy hita le devoly le miseho ny rehaka be teo amen zay mihitsy ange le tantara ao anaty baiboly ange tena ohatr'izay ho baiboly manao hoe tahaka ny manao nofontsika ny zany devoly ny sakanana Josefa natsipy tany anaty lavaka natao andevon'ny Potifara no gadraina fa ozy izy le torotenitsika zay manao hoe ny obstacle rehetrarehetra mivadika io programa amen ny karazana fetsiketsehana ataon'ny satana lasa programa n'Andriamanitra hitahina ny fiainanao amen amen na hoe tsy mahatsapa an'izany indraindray tena ezany satana naterana olana ny fiainanao misy ady mafy
mikatso ny hery nefa mafinaritra dia zao reny olana reny ady rehetrarehetra reny kay lasa programa hitahina ny fiainanao. Hainao indray no misaotra an'Andriamanitra misaotra fa misy an'iny olana iny kay. Amen. Tenenao zany akaikinao io olana rehetra lalovanao io lasa programa io hoe isandrata ny fiainanao. Amen. Lazao hoe amen. Zao raha lasana bavy, zao ny fotoana ho alaitsika baraky satana. Dia zao nge izy le nampiseho hery le tonga dia nitapatapahany rojo vy vao nahita an' Jesosy. Raha tena nahay izy tokony mba nataony teo masony Jesosy amin'izay. Hoe tapatapahany rojo vy dia olona kely mampanahelo kely ireny no nitetitetehany. Hoy izy le rahana pastora zay olona kely mampanahelo io ve hogadray. Dia ino no nitetitetehany? Tetehany vatany. Dia ino zany mba mpijaliana eo ianao tsy metsika pasana eo. Lasa teteteo vatanao io. Potipoteo. Ka le olona nge mampanahelo e. Fa rehefa tonga amin'izay ny Jesosy Kristy Tompo, amen. Azao hoe amen. Raha sa izy Jesosy tetetehana. Raha sa izy Jesosy condamné hipetraka eo amin'ny fasana io. Vitany sa tsy vitany? Tsy vitany. Za milaza aminao androany. Tonga ianao zao. Miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Miaraka amin'ny fahefana. Miaraka amin'ny fanapahana. Za te hilaza aminao tsy sa mampiseho ny fahaizany eo masonao satana. Lazao amen zany. Tsy sa mampiseho ny fahaizany. Menatra izy raha zany no asehony eo nao mahay lavitra noho izy ianao maka. Amen. Hitanareo le fahaizany, le mamotika fiainan'ny olona, le manatitra aretina, le mandravany ry, le mampiditra olona anaty kiso. Fa ianao tsy sa satana nehoana ny fahaizany ianao. Satria ao aminao ny ositra. Dia hafa mafy ny tompo. Amen. Sa tsy marina zany? Za voninahitra ao amin'ny tompo. Tena hoe mahafaly afoana zay. Isaky ny tonga amin'ilay fotoana hoe tena tsisy vola tsony. Ao an-trano ohatra. Dia eo hariva. Dia efa mieritreritra mihitsy hampiseho ny fahaizany amin'izay angamba ny satana eto. Ataony tsy misy sakafo ty hariva. Fa tsy sa mihitsy izy. Tsy sa izy. Ohatra ny tetero izy ndray raha ohatra mampatsiahy an'Andriamanitra. Andriamanitra efa tsisy sakafo angely zanak'Ao e. Halleluja. Zay ny azony atao zay, amen. Mampatsiahy izy Andriamanitra efa ritra angely volany. Fa raha tena sa izy fanararotany io fa tsy izy vola. Araroty, makatsy, makary. Dovy mararo ny lohany. Blokeny tsy sa mampiseho fahaizany izy. Ianao ve tsy mahatsapa an'izany? Hoe amin'ny fotoana farany misy zavatra andrasanao tonga foana ny tompo. Fa raha tena mahay satana nampiseho fahaizany izy teo. Hoe ataoko tsy tonga mihitsy io tompo io. Tsy hainy zany. Ny zanak'Andriamanitra tsy toerana ny devoly ny fahaizany. Raha ampiseho izy ary amin'ilay olona manaiky azy. Fa tsy ampiseho ny heriny aminao tsony izy sy ny fahaizany. Menatra izy raha eo masonao nampiseho an'izany. Amen. Menatra izy. Raha mahay izy. Naniny ianao tsy nitazomina raha ataontsika narary tao foana dia tsy sitrana tsony mandrakizay. Io ianao io fa sitrana. Halleluja. Halleluja. Satria tsy afaka ampiseho an'izany izy. Zao tia nefa ny anatra. Mba hamperitreritra. Jesosy rehefa tao anaty sambo kely. Dia inona ny zavatra nitranga? Ny antsoantso ny mpianatra. Avelanao fato ve zahay? Zany hoe tena mahafaty mihitsy kosa aloha le toele iny izy. Le tafio-drivotra. Ny tena zavatra nkeny reny ny satana teo zany dia ny an'iny? Ny ahafaty ny mpianatra sy ny Jesosy tao anaty sambo kely. Tia kosa aloha zany tsy adino. Tsika mila mivavaka mandrakariva ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tao ve amen. Za tena tia aporisika anareo. Raha misy olona tokony tsy ho adininareo ambavaka dia ny pasteur anareo. Tao ve amen. Satria zao nareo ilaina ampiasain'ny tompo. Fa zao ange ny tantely kely zany tsy mahorona fanjakana zany. Reny tantely ihany no afaka hanangana fanjakana anankiray. Sa tsy marina zany?
tsy maty ny reny tantely dia misy le tantely kely le piasa le mpitatitra mamy aleo indray rangazam-baka ny reny tantely iny efa matiko zany ndray lasa reniny fa zao dedaviny devoly dia ny amoniny reny tantely tsika mila mivavaka ho an'ny reny tantely tsika amen vavao andreo olo mba hotsitr'ireo amen fa tena aniny mifatratra hitanareo tsika le zay misehoseho manafinafika azy miseho manandrakandra anazy ndao any gadarena ndao any epita hoy izy satana manangana tafidrivitra manontany aloha izy ao ny reny tantely sa tsy ao dia ao iny anao taony toa matory iziko eny iny aloha iny tsy voakasika tsika fa zao aza mba manandrakandra na hiditra ao agadarena re raha tsy feno hery sa tsy marina zany hoe hiditra ao agadarena ianao hoe ndao rangava atsika araka le toriteny iny tsika tena milay ho azy ndao tsika nafika devoly ndao tsy te ahita anao tsy te ahita betsaka izay efa hita nelle tantaray mpanompon'Andriamanitra tamiko misy ny sasa mandroaka devoly eo mpandroana fanahy ratsy eo ambana le demoniaka amin'ny antsy ny tenda-kely ahoana misy ny sasany tazominy ato amin'ny akasarotany tsy afa-mihetsika tonga dia miana any eo ka raha tsy feno hoe aza manandrakandrana tovy amen aza manandrakandrana hozy izy le raha laza androaka devoly izy voafelaky ny ray mandeha izy ary to mamely tena mamely io fa te ilaza amitsika ako zao koa nefa fotoana tsika zany tsy hoe tsisy ninina koa dia tsa ho an'ny gadarena ovina ihany ary tsika zany va ho an'ny gadarena koa hoe za hiandro programme fiangonana fivadikana 7 andro va ho an'ny gadarena fa maninona amin'izay reto raha mba manao ampivavaka dia ho an'ny gadarena tsika amen lazao hoe amen maninona raha mba manao feno osotra dia feno hery dia feno vavaka fa ianao nge dia hatramin'izao dia mbola miandro hery taona zay na inoka anao fa mbola miandro fotoana ampivavaka foana hatramin'izao hoe za aloha tena miandry tena ho feno vavaka roa taona ny tenenanao an'izay tsy feno ihany ianao hatramin'izao mamenatra za aloha rehefa feno vavaka dia mba ho an'ny gadarena teninao tamin'ny roa taona lasa zay zao ny fotoana ndao hiady amin'izay ahoana raikitra sa tsy raikitra ndao ho an'ny gadarena amin'izay amen raiso amin'izay ny herin'Andriamanitra amen ianao hoe dia hiaritra ny fanafiana ataon'ny satana io foana ndao hiditra amin'izay ny gadarena ianao nge rehefa tafiditra ao lasa izy tsoka izy fa ataovy izay hidiranao aho amen jery ten'Andriamanitra nge tsika Isaia 7:7 Isaia 7:7 Isaia 7:7 andininy 7:7 Isaia 7:7 andininy 7:7 ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra ny hoekarako ary any ambonin'ny kitan'Andriamanitra anao nandratako ny seza fiandrianako dia hipetrako ambony tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra aho kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainatsita ho any am-paravody lavaka ianao miara-mamaky tsika 7:7 hoe izay mahita anao hibanjina anao sy hevitra anao hoe moa io va le lehilahy mpampiroro amin'ny tany sy mampizongozona ny fanjakana amen ho alaitsika baraka ny devoly tovy amen tiako be teny io jereo tsara hoe moa io ve le lehilahy mpampiroro amin'ny tany sy mpampizongozona ny fanjakana satria nanina ny hafarany tafalatsaka re farany ambany any amin'ny fiainatsita dia ohatray koa nge le tantara teo amin'ile marika teo marika 5 izy teo
dia inona zavatra nitranga vao soto gadarena Jesosy dia aona izy mifona re aza mampijaly anay re aza mpijaly aza lefany anaty lavaka mijaly zay fa mifona dia hoy izy Jesosy enonareo ange ay ve io le lamba nampiororo antsika teny ambony ranomasina nandefa tafio-drivotra nanozongozona nanotohatra ay ve zao ny akanjo sany ay ve zao ny heriny ay ve zao ny fahalemeny nefa teny ambony ranomasina tsy raitra tao inona fa mitabataba tsisy ahitatory nizay tsika tonga tetiko mifony aza mpijaly ay ve io le lelam-pampiororo ho hitanao anatin'ny akanjo sany satana am'terinandro ty amen amen ho hitanao satana hifanena aminao tena kanosa dia ahoana no lazainao aminy ay ve io le nampijaly hatramin'izay io le miseho mba mpampiororo io le mba napiditra trosy io le nakarary io le nampijaly tamin'ny zavatra rehetrarehetra ay ve io zany amen amen ahoana no lazaina amin'ny raha mifanena aminao miterina ty ay ve io le lehilahy ino zany tsy niteny way iny izy zay nataonao way maty araha olona fa ny ataonao ay ve io ay ve io ay le miseho zany ange nyteny Davida ny olona rehetrarehetra sitrika daholo ry Saoly mpiady mahery vao izy Davida hoe ay ve Goliaty Goliaty zany mbola zandriko lavitra be zany zay ve ay ve Goliaty izy Davida mahafinaritra amin'ny Davida tonga dia zao omenao reo inona fa ho matiko io mba fetsy zay tonga dia takina omenao reo inona alohany amen satria kely zany Goliaty zany ho an'ny olona tsisy finoana mahita Goliaty 5 mètres izy eo anoloany fa ho an'ny olona misy finoana izy hitany fa 5 mètres ary Goliaty tsingetana kely ery ambany ery amen iza no hitanao andreba be anao sa Goliaty ianao ve tena hoe Goliaty fa androany ianao dia ahita Goliaty kely fa hitanao lehibe amin'ny anaran'i Jesosy amen lazao hoe amen satria ao aminao ny herin'Andriamanitra ao aminao ny herin'Andriamanitra raha hifanena amin'ny Goliaty ianao amin'ny herinandro ty aza dino le verbe ay ve io ve le monsieur nampiororo io ve dia atahoranareo tsy ianao manam-bola akory no miteny an'izany ka hoe mba mirehaka be satria misy vola fa na tsisy ninina ary ao an-trano teneny foana hoe ay ve io amen fa tsy hoe rehefa tsisy vola dia tena mafy enjana ranga satana tena vitany mihitsy mafy iny tsy ohatr'izany fa na dia ao anaty olanareo ianao zao lazaina amin'ny satana ay ve ianao misy mpanompon'Andriamanitra natory izy amin'ny alina dia misy fanahy manaloka be mampiororo azy dia inona zavatra nataony nampirety ny jiro dia rehefa hitany zany le devoly manaloka be izy nitenena izy ay ve ianao ry satana sady lasa izy ny raiso ny botifotsy dia natory izy amen izy zany tsy ohatranareo le lolo maty fotseo fa hitany nisy angatra be nanaloko inona nataony ny raiso ny botifotsy ay ve zenao sady natory izy satana nge rehefa apetraka amina toerana ohatr'izany tsy isy dikany fa mahatonga sahanao ianao mihitsy amin'ny matahotra azy fa androany ianao mila volavolaina sa azy amen dovy amen tsaroko tsara misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay fa nijoroako avy teto nanangana ny maty dia rehefa natsanga ny maty dia nasorony teo amin'ny latabatra nisy azy dia napetrany teo ambony rindrina
dia mipetraka eo zany le maty dia nitenenina sangana ho ahy ina nataonao eo mandehana dia ny olona me lasy secte dia nikofokofohany mafy be ohatr'izao tsy efa miteny anao a mandehana ianao eo izy le maty asa tao an'izany aho awa halleloia maza tao an'izany aho aza ady nandeha le maty halleloia fa nitsika mako tsy ohatr'izany fa nitsika na misy maty areo zany amango fahoriana zany dia efa délivrance tsisy ohatr'izany eka ny mba tsy hanofo ratsy jesosy androany ianao mila feno herin'Andriamanitra ianao matao maty lava io mila feno herin'Andriamanitra ianao amen tenao zany akaikinao hoe tena tsy matahotra fahatsontsika hoe azy amen fotoana zao raha nasana bavy ndao am'izay tsika iseho hoe fa atsika ny hery atsika ny fahefana fa maniny ianao nitapifipify lava foana devoly ange priaka fotsiny fa tsisy nininina matikambo hoe ao aminao ve izy io lehilahy io papiororo zao ny fotoana mahafinaritra amin'ity tantara ity jery tantara ange tsika Exodus toko 4:7 Exodus toko 4:7 fakitsika ny 9:20 hoy ny soratra masina ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaly ny miaramila ny farao rehetra izay niditra tao amin'ny ranomasina ninjika ny zanak'Israely koa tsy nisy niangana na dia iray akory azy tovy amen inoko kokoa zany ity tantara ity mijery film farao tsika dia izay koa moa ny hitako atao anaty baiboly ny miaramila ny farao zany no maty tao anaty ranomasina ohatra ny teilaza zany ty baiboly te farao tsy tao anatiny azonareo dia zao jereo ange mahafinaritra be le sary eo faseho izy eo tafavoaka ny ranomasina mena zany Mosesy sy ny zanak'Israely dia farao mbola nanome baiko ihany hoe lasa mandroso daholy mandroso enjeo reny midira ao dia tao loloha taona no mikefa nikatona le ranomasina dia nisy efa saikemitra dia nisy niteny tsy mahazo memitra zany fa mibaiko azo tsika dia ny mandroso ihany dia maty tao le miaramila ny farao rehetrarehetra dia alay saretsaina ange Mosesy ery ampita farao ery ampita samy mijoro eo amin'ny toerana avo dia hoy izy Mosesy ve ianao le lehilahy le teny tampoko ny ray andro hoe iza moa Jehova no andefa ny olona nompo azy sanamaly ve farao mba averina kely le vavany taditinao ve le vavanao hoe iza moa Jehova io ianao io reo maty eo anaty ranomasina miaramila anao farao rery tsy haiko mety misy olona raina roa noty tany Egypta le Egypta koa amin'ny fa ravarava loza fo le fa tsisy raisina le fanjaka potipotika fa mba sainareo nge tao anatin'ny sainy farao hoe ifampibanjina tamin'ny Mosesy dia Mosesy zany mirehaka ohatran'le tenite hoe ve io le lehilahy le papirory le milaza fa tsy hamoaka ny zanak'Israely io le milaza fa tena enjana dia ho ny Baiboly manao hoe niverina tany amin'ny tany tamin'ny enatra rapsake tamin'ny enatra no niverena ny farao tany amin'ny tany ho avy ny fotoana tsy ho ela raha lasana bary iverina amin'ny enatra any amin'ny fiainatsity satana amen mahafaly ianao ve ny fahatongavan'izay fotoana izay efa nampijaly olona loatra io iverina amin'ny enatra ho any amin'ny fiainatsity io amen eno ny tsara zao miteny an'izany eno ny tsara ny ambadika any hoe hoay reko vavany re iverina amin'ny enatra any amin'ny fiainatsity io ianao ve samy teny an'izany ozy ianao asendra anaova vazance eto
dao ty torte ty manko tena fanakora orakoratsika mihitsy satana. Tena andeha ataontsika hitanareo ohatra le olona le manakora reny. Io fa menatra. Sainao. Amen. Tena tsy io fa menatra, io fa verina any amin'ny tany amin'ny fahafambaraka sy ny enatra. Fa raha sanao manakora azy tafaverina tokoa izy. Fa raha tsy sainao sena mbola misy mijanona eo ka. Tenenao tokoa tonga avarak'izay nonao. Lasa manisa telo raha dia orakoray satana. Isa dia zao tenena. Io fa miverina amin'ny enatra sy fahafambaraka any amin'ny tany no hoe. Fa hitanao tokoa fa tena hiendaka aminao ny devoly amin'ny terinandro ity. Miverina any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny enatra sy ny fahafambaraka izy. Dia orakorantsika izay mino isa roa telo. Aleo mitsangana fa nareo koa raha tena miorakora satana. Io fa mipetraka. Aleo mitsangana. Mafimafy. Orakoray fa efa resy io. Isa roa telo. Ahoana ina zany tenenareo? Io fa miverina amin'ny enatra sy ny fahafambaraka hoe any amin'ny fiainatsito. Isa io fa miverina amin'ny enatra sy ny fahafambaraka any amin'ny fiainatsito. Zay tadidio. Isa roa telo mafimafy. Enatra sy ny fahafambaraka any amin'ny fiainatsito. Io fa miverina amin'ny enatra sy fahafambaraka any amin'ny fiainatsito. Amen. Dia fa mahafaty Jesosy. Alléluia. Tsara amizay no kakinao saina mbola misy tafajanona. Mahazo toerana. Amen. Se ny orakoraka rehetrarehetra teo délivrance angeza be teo amin'ny fiainana iny. Efa lasa satana. Amen. Efa lasa. Hitanao ohatra le mijery le film le Emmanuel iny tsika. Tsy le zanako fa le Emmanuel mentionné dia zao. Rehefa tsy mahovoka le iraky ny devoly dia manina kay verina any amin'ny fiainatsita dia vonoina. Satria tsy nahatateraka lay iraka. Androa misy devoly be dia be verina amin'ny fahafambaraka any amin'ny fiainatsita. Tsy nahatateraka ny iraka mpanovina azy. Sanampy sy fahaizana teo maso zanak'Andriamanitra. Satria fantany fa mahery noho izy ianao. Amen. Mahery noho izy ianao. Amen. Tenenao ve zany? Amen. Amara-paranantsika ny toroteny ary. Jery ten'Andriamanitra tsika. Jakoba toko faharoa. Amara-paranantsika tapany farany izy ty. Dia ohatr'izao io teny amin'ny Jakoba 2:7 io manao hoe tsy fantatrareo izy fa ny devoly koa mba mino nefa mangovitra. Ny devoly 2:7. Ny devoly mino fa mangovitra. Ina moa le inony? Le inony Matthieu toko fahavalo. Matthieu toko fahavalo. Andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Baiboly manao hoe 28 Jesosy nanontany azy hoe fa ianareo kosa nanao ahy io izy. Tody zay ka. Matthieu toko eo amin'ny toko eo fotsiny 7. Ohatr'izao le teny. Dia vakiko aloha ny amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy satana manao hoe ianao ve izy tonga ampijaly anay mialohan'ny fotoana. Zay le teny zany. Dia ajantsika ihany fa misy an'izay fotsiny ao anaty Baiboly. Mino ianao. Aza mba nisy an'izay tsy mino. Dia zao aza mampijaly anay io izy mialohan'ny fotoana. Fantatry ny devoly zany fa misy fotoana hijaliany. Misy fotoana voatendry hijaliany. Ary inony fa misy izay fotoana zay. Fa zao resy lahatra izy fa misy izay fotoana zay fa mangovitra izy eo am-piandrasana an'ilay fotoana. Zao ngera lasana bavy. Misy zavatra anankiroa mahafinaritra.
Tsika zao iampiandrasana an Jesosy miandry an Jesosy amin'ny fifaliantsika. Tovy amen. Tsy andritsika zay atongavana. Fa satana miandry an Jesosy fa miandry an Jesosy amin'inona? Tahotra sy fahoriana. Satriny tsy ho avy mihitsy zany Jesosy zany. Fa ny tsika satritsika ho avy aingana izy. Izy koa mino fa ho avy Jesosy. Fa zao mahatongovitra izy satria mijaly izy. Jaly. Satria tsy manana vahaolana izy. Zay le tiako atongavana. Tsy manana vahaolana izy ny amin'ny fiainatsita, ny amin'ny didim-pitsarana io. Tia ho antsika rehetrarehetra. Lazao ny fianakavianao. Fa ny devoly mahay mampiditra olana fa tsy manana vahaolana. Sa tsy marina zany? I Adama sy Eva zao nampidiry nihinana ny voankazo voarara. Tratry ny ozona tao. Fa aina angano namoaka azy tao? Tsy aina namoaka azy tao. Mpanompo sampy mampiditra anao anatina fanompo-tsampy. Tafiditra olana be dia be anao fa tsy hainy mamoaka anao ao. Tsy hainy mpanompo sampy mamoaka antsika ao anaty olana. Tsy hainy mpamosavy. Tsy hainy reny olona milaza azy fa manana asany maizina rehetrarehetra reny. Fa izy rery ihany. Ahoana zao nahazo an Davida na aprisian'ny satana torotentsika teto. Mandana ho aisaony vahoaka. Mandana fa tsy bety zany ianao. Mandana fa za miantoka. Intoko Davida, ianao miantoka. Nisana le vahoaka. Tonga ny fandringanana. Maty ny arety mandringana ny zanak'Israely. Fa nanana vahaolana ve le satana naprisika eto? Or satana ianao naprisika maty ny olona avy aingana. Tata vahaolana ny arety mandringana eo. Tsy nanana vahaolana izy. Tanareo zay maha satana azy. Ka ianao ato amin'ny fivavahana ihany misy vahaolana. Aza mieritreritra ho hijery karatra ianao. Tena mizara karatra any ianao. Ao amin'ny Jesosy ihany misy ny vahaolana. Amen. Amen. Aza mieritreritra ho any amin'ny mpanompo sampy ary ity koa. Tsika moa tsy ho antsony. Aza mieritreritra ny verin-dalana ianao. Fa olana nge no hitanao any. Ary le satana mampiverin-dalana anao io nge ka tsy hay amany olana anao raha miverina eo ianao. Sa hainy mamany io raha miverina ianao? Tsy hainy. Ny mamerina anao amin'ny fiverenan-dalana no hainy fa ny mamany olana raha tafiditra anao tsy vitany. Tsy vitany. Aza manaiky fitahan'ny satana tsony. Tovy amen. Saul zao nanontany ny mpanao tsindrin-javatra. Fa inona feo reny tany? Ho faty ianao. Ho faty ny zanakao. Ny feo avy any amin'ny satana nge tsisy feo tsara. Feo ratsy daholo, feo mampiororo, feo manaketraka. Fa ny ten'Andriamanitra tsy mba zany. Amen. Jery ten'Andriamanitra nge tsika, amarana tsika azy. Isaia 5:20. Isaia 25. Isaia 25. Teo avy koa ny 9 andiny fahavalo. Ho ny soratra masina. Ho foanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana. Jehovah tompona hamafany ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafatondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra. Jehovah no efa niteny. Korintianina 1:5. Korintianina 1:5 andiny 7:20. Ho Baiboly. Rehefa mitafy tsy fahalovana ity mety loha ity dia mitafy tsy fahafatesana ity mety maty dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no reseny ka levina. Ry fahafatesanao aiza ny fanresenao? Ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao? Ny ota ny fanindrina ny fahafatesana ary ny lalàna no hery ny ota. Ajantsika. Afinaritra be anay io ireo teny ireo amarana antsika azy. Novonoa satana teo ambony azy fijaliana Jesosy dia naletiny tany anatin'ny fiainatsita. Petera manazava an'iny hoe letika tany amin'ny fiainatsita Jesosy. Fa zao 3 andro ihany no niletehany tao. Amen hoe. Voaka avy tao amin'ny fiainatsita izy tonga dia tena nilazan'izay mihitsy hoe
ry fahafatesana aiza ny herinao, aiza ozy izy le tonikira izy mbola aiza nanaovany azy. Amen. Mbola aiza nanaovako ny fiaina tsy teo aiza. So Jesosy niletika tao fa tafavoaka tao. Ho avy ny fotoana ho aletika eo satana. Tafavoaka sa tsy ho tafavoaka? Oh, mampanahelo e. Samy hiditra amin'ireo toeran'ireo na Jesosy na satana. Fa Jesosy 3 andro ihany tafavoaka, tsy miverinao tsy mandrakizay. Resany tanteraka. Rehareano mihitsy. Aiza ny herinao e? Aiza aiza. Mbola aiza nanaovako azy. Fa satana mbola tsy tafiditra any akory dia efa mangovitra ho antsika. Hijaly tsika. Tsisy vahaolana tsony. Ity devoly ty nge reto tena mahasorena mihitsy. Tena marina. Za aloha tena mivoto fo amin'io mihitsy. Tsy haiko nareo. Nareo matoa tsy ohatry mety medy mety tena tianareo fa za tena mivoto fo amin'io mihitsy. Raha misy tena mampalotika ny foko io. Sa tsy zany? Atsangano ny tanan'izay tsy tezitra amin'ny devoly izy. Fa zao zavatra mitranga. Iza kay napiditra le fahafatesana teto amin'ity tany ty. Devoly eky. Minana ho afa tsy ho faty zany nareo. Anky fa reheva. Ino nge mety misy toyany ino tsy voasoratra tao mety manja kely koa ty hevitsika. Tsisy tsara tare oatra anao. Eva, minana ho a. Minana. Tsy mahafaty io. Devoly zao kosa ve no niteny hoe tsy mahafaty ka ono tsy mba ninanany. De ninana. Tafiditra le fahafatesana. Teny amin'izay Eva. Tany ianao satana mitady vahaolana fa ny tafiditra zao le izy. Izy satana hoe koa raha ho tratran'io ao rindrina kely aoka. Nga ianao ihany fa za koa ry ara-amin'io izy zao rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rahalanitra. Ho tratrany koa ary ny ianao mba vetivety foana. Ny ianao mety mbola isy vahaolana ihany raha mino azy ianao fa ny ty tena hidirako mandrakizay io. Satana mahay mampiditra olana fa tsy mahay mamaha olana. Mahay mampiditra fahafatesana fa manana vahaolana any amin'ny fahafatesana ve? Tsy manana. Fa zao satana napiditra fahafatesana fa Jesosy manana vahaolana ao amin'ny fahafatesana. Tsisy fahafatesana mandrakizay tsony. Androany ty ampaherenao. Na inona olana, na inona ady nampidiriny devoly teo amin'ny fiainanao. Terenao izy amaha olana. Tsy voavaly le olana. Aza terena tsony izy. Sendra zay indray mbola akanesanao any. Fa zao Jesosy eto mahavaovany zay olana zay. Ho fohana ny fahafatesana. Ho fohana ny ranomaso. Ho fohana ny trosy. Ho fohana ny tebiteby. Amen. Ho fohana ny krizy. Telo ny ao anaty krizy. Ho fohana ny tanteraka ny zavatra rehetrarehetra tena mety mafy aminao. Ho fohana ny fahafatesana. Tsy an'le napiditra anao teo ny mamahany io. Fa Jesosy lasa tsy tompona ndraikitra ny amin'ny diranao teo. Fa tianao ho vahany olana io. Amen. Tena satana nge zao mieritreritra io fa tsy voavaty so te hiditra ako. Ho gaga izy. Fa tafiditra fotsiny nge Damaseva dia inona ny tenenin'Andriamanitra? Indro ozy izy ny taranaka ao sy ny taranaka hifandrafy. Zany hoe isy taranaka avy amin'ny tany Damaseva Jesosy. Dia io izy anorotorony lohany. Fa izy anorotorony ombelahy tongany. Dia nezany satana nitorotorony Jesosy. Fa tao aorianan'izay voatoritory satana. Ary tsy mitraka intsony. Mahafantatra moa zany satana zany tao ambadiky ny azo fijaliana tsy mitraka intsony. Efa henonao ve zany? Sa zao ianao voagaga iny isy an'izany? Efa henonao ve zany? Ty hafa mafy an' Jesosy ary. Amen. Efa resy io. Ninona ady ataony eo dia resy foana ny resultat. Amen.
na iza ho atsony eo resy foana izy. Amen. Za te ampahery anao amarana antsika ny toriteny. Ilozantsika ny fiainana izao tontolo izao. Ilozantsika ny fanao ratsy ny fahotana. Ianao koa zany aza mieritreritra hoe tena Jesosy eo. Resy eo ny olana fa za mbola hijangajanga ihany. Adalanao moa Jesosy. E tena Jesosy eo, tena zange mbola tena te hisotrosotro kely, mbola te hifokafoka kely, mbola te hilalao ody kely fa mba taio fotsiny ahy. Tsy manao zany Tompo. Atsaro ny fahotana dia hamany olana Tompo. Amen. Tapitra ny defi tamin'ny satana. Tapitra ny baolina. Izany resy. Ianao izany resy. Hatramin'ny tena iza. Izany resy. Izany nandresy. Jesosy, amen. Amen. Dia tsika hivavaka. Tsika hisotra ny Tompo mpitsangarana. Vavaka tsika. Vavaka tsika. Tena teny mihitsy Jesosy io. Fantatra fa mpandresy ianao. Ary mandresy araka aminao. Ianao aza matahotra hiteny satana hoe resy izy. Teny mihitsy ianao satana resy. Ao mba faladi. Hita teto androany fa resy ianao. Resy. Afa baraka